Misarika ny akamaroan'ny mpanjifa ankehitriny ny akoho gasy. Tsara mantsy ny hena sy ny ro azo avy aminy. Anisan'ny fidiram-bola ho an'ny tantsaha ny akoho, kanefa tsy maharaka ny filamin'ny mpanjifa ny mpiompy. Maro ny antony mahatonga izany, tsindriana manokana ny eo amin'ny fomba fikarakarana ny fiompiana. Miankina amin'ny fomba fikarakarana ny fiompiana mantsy no ahazoana vokatra tsara. Nanomboana ny fiompiana akoho gasy zany dia nisy fotoana nisy ny olona nanome akoho, dia noho ny any amin'ny toerana misy anay any an-drenivohitra kely ilay toerana, dia nisafidy hoe andao reto atao any ambanivohitra, dia andao hiezaka hanomboka ioromponenana any. Dia nanomboka tamin'ny akoho vavy 20 izay tamin'izany, dia akoho lahy anaky 5. Aseho anao ato anatin'ity horonan-tsary ity ny fomba fiompiana akoho gasy no hatsaraina. Raha iompy akoho gasy ianao dia mila fantarinao tsara ny atao hoe akoho gasy. Dia ny atao hoe akoho gasy dia rehefa tsy akoho manatody lava izy na akoho fakana hena dia mbola resahana hoe akoho gasy. Na reny akoho piady reny afa-tsy le an'ireo olona le manafatra Vano Maurice, fa le akoho piady efa Madagasikara dia akoho gasy daholo reny. Na reny le akoho tsy misy volo tendy reny le ataontsika hoe akoho soa, dia zaintsika loatra hoe akoho gasy daholo izy reny. Zava-dehibe eo amin'ny fiompiana ny fifantenana ny biby fiompy. Koa raha atody ny tanjona kendrenao dia ilaina ny mifidy akoho be atody. Raha ampitombo kosa ny tadiavinao dia ilaina ny mifidy ny akoho haingam-pitombo. Ankoatra ny fifantenana ny akoho dia zava-dehibe ny sakafony, ny fahasalamany ary ny trano sy ny toeram-ponenany. Ny akoho dia biby mikarenjy, mitsindroka voamaina, mitsaingoka vomanga na mangahazo, mihinana bibikely sy zava-maitso koa ny akoho ary misotro rano. Koa raha mifandanja tsara ny fihinanan'ny akoho ny fatra ilain'ny vatany amin'ireo karazan-tsakafo ny tany saina teo ireo dia ampy azy tsara izany. Sarotra nefa ny ahafantarana izany mandritra ny fikarenjen'ny akoho. Koa ilaina ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso akaiky. Mizara roa miavaka tsara ny sakafon'ny akoho. Voalohany amin'izany ny rano ary ny faharoa dia ny vetikanina. Tsy azo atao ambanin'ny zavatra ny rano satria ny rano dia mitondra ny tsiro-tsakafo makany amin'ny taova sy manampy ny fandevona-kanina ho an'ny akoho. Ny rano ihany koa no manampy ny akoho amin'ny fivoahan'ny loto. Ao amin'ny tranon'akoho dia tsy tokony atao tapaka rano ary atao madio lalandava. Ny vetikanina kosa indray dia miantoka ny fitondrana hery ho an'ny akoho. Miantoka ihany koa ny protéine sy ny sira mineraly ary ny vitamine. Ny fanomezanao sakafo mitondra hery ho an'ny akoho dia manampy azy eo amin'ny fitomboany. Manampy ny akoho ihany koa eo amin'ny fiadiana amin'ny aretina samihafa. Manampy ny akoho eo amin'ny fanatodizana ihany koa ny sakafo mitondra hery. Ny sakafo mitondra hery ho an'ny akoho dia ny voamaina, ohatra ny katsaka, ny vary, ny apemba. Eo ihany koa ny apombo, toy ny apombo-katsaka, ny apombo-mbary sy ny maro hafa. Fa tsy azo adinoina ihany koa ny vodin-java-maniry toy ny mangahazo, ny vomanga, ny saonjo sy ny sisa. Raha tsindriana manokana amin'ny protéine dia ilaina izy io handrafitra ny tenan'ny biby eo amin'ny nofony sy ny rany. Ny sakafo mitondra protéine ho an'ny akoho dia ny faikamboanjo, ny soja, ny trondromaina, ny vovopatsa, ny kankana, ny bibikely ary ny olitra. Ny sira mineraly dia anisan'ny manampy ny akoho amin'ny fandrafetana ny vatany ary manosika
amin'ny fiasan'ny taovan'ny akoho. Ny sakafo mitondra sira mineraly ho an'ny akoho dia ny sira, ny vovotaolana may, ny vovopatsa ary ny vovoka korandriaka. Anisan'ny tena ilain'ny akoho ihany koa ny vitamine. Ny vitamine mantsy no manentana sy mandrindra ny fiasan'ny taova ao amin'ny akoho. Hita betsaka ao anaty vilomaitso sy ny anana izany. Noho izany dia ilaina ny fahaizana mampifandanja ny sakafo menan'ny akoho ahafahana mahazo vokatra tsara eo amin'ny fiompiana. Raha raisina ny akoho kely latsaky ny 90 andro ao anatin'ny sakafo 10 kilao na omena azy dia tokony ahitana apombo-katsaka 9 kilao, apombo-mbary malemy 1 kilao sasany, mangahazo maina voatoto atsasakilao, vovoka trondro maina tsy misy sira atsasany, torto voanjo atsasany, vovoka soja atsasany, ary ny farany ny vovotaolana atsasany sy sira 50 grama. Ho an'ny akoho 90 ka hatramin'ny 50 andro sy ho an'ny akoho manatody ao anatin'ny sakafo 10 kilao omena azy dia tokony ahitana apombo-katsaka 9 kilao, apombo-mbary malemy 1 kilao sasany, mangahazo maina voatoto 1 kilao sy vovoka trondro maina tsy misy sira atsasany, torto voanjo atsasany, vovotaolana atsasany ary sira 50 grama. Ho an'iren'ny akoho miaraka amin'ny zanany mandritra ny 17 andro voalohany ao anatin'ny sakafo milanja 100 kilao dia tokony ahitana vovo-katsaka 80 kilao, apombo malemy 40 kilao sasany, faikamboanjo 40 kilao, vovotrondro 4 kilao sasany, vovotaolana may aotra faingo 2 kilao, vovoka korandriaka 2,3 kilao ary sira vovony antsasakilao. Ho an'ny zanak'akoho 12 dia toy izao ny sakafo omena azy isan'andro. Herinandro voalohany 30 grama ny sakafo omena azy, herinandro faharoa 30 grama, herinandro fahatelo 300 grama, herinandro fahaefatra 700 grama, herinandro fahadimy 700 grama, herinandro fahaenina 500 grama ary ny herinandro fahafito 700 grama. Toy izao kosa ny lanjan'ny sakafo ho an'ny akoho iray. Ho an'ny akoho iray voateraka ka hatramin'ny 30 andro dia mila mihinana sakafo milanja 12 grama isan'andro. Ho an'ny akoho iray 30 ka hatramin'ny 80 andro dia mila mihinana sakafo milanja 50 grama isan'andro. Ho an'ny akoho iray 80 andro mihoatra dia mila mihinana sakafo 500 grama isan'andro. Ankoatra ny sakafo omenan'ny akoho dia ilaina ihany koa ny manome fasika vaventy azy. Ny fasika vaventy mantsy dia manampy ny akoho eo amin'ny fandevonan-kanina. Ny akoho kely vao fohy dia rano fotsiny no omena azy amin'ny andro voalohany. Mila atao miadana tsara ny fiovan-tsakafo ho an'ny akoho mba tsy hampikorotana ny fiainany. Ny akoho latsaky ny 2 volana ihany no omena soja, ary rehefa mihoatra ny 2 volana izy dia soloina pombo malemy izany. Eo amin'ny lafin'ny fahasalamana kosa indray dia maro ny aretina matetika mpahazo ny akoho. Fa ny tena matetika miseho dia ny barika, ny pesta, ny tety izay tena mandripaka ny akoho kely. Ny barika dia anisan'ny aretina mpamono ny akoho. Toy izao ny fomba fisehony: manjo rehetra ny akoho, mangana ny sangany, mitsangam-boly ilay akoho ary mivalana fotsy mety mifangaro rà. Toy izao kosa ny fomba fisehony aretina pesta: mifanintona tsy mahazaka loha ny akoho, mivembena ary mivalana maitso. Tena mandripaka ny akoho ny aretina pesta. Toy izao kosa ny fisehony aretina tety:
fenyvay ny lohan'ny akoho indrindra fa ny lohan'ny akoho kely sempotra ihany koa ilay akoho. Ireo aretin'ireo dia misy ny fanefitra ampiasaina aminy. Ny varika zany dia ny vaksiny avicole no ampiasaina amin'izy dia ny ramoletaka dia ny pestavia. Ireo vaksiny ireo raha ny fomba fampiasana azy dia ny tsara indrindra dia mifanelanelana herinandro no anaovam-vaksiny ny akoho ka ny pesta no atao aloha dia rehefa herinandro aorinan'izay dia atao ny avicole. Ny avicole zany dia tokony miverina isaky ny 3 volana ary ny pesta dia isa-taona. Kanefa ny traikefa anananay dia averina isa 3 volana ihany koa ny pesta dia nahatsapa izay any amin'ireo toerana sasany izay tena esanay ny Atsimondrano fa raha namerina intelo na inefatra tamin'ile akoho zany zany hoe herintaona nanaovana vaksiny an'ile akoho ka tsy vita vaksiny intsony le akoho fa nisy fahatarany dia tsy marary le akoho na mandalo ao tanàna raha le valanaretina. Izay zany no azo azavaina amin'ny aretina amin'ny fiompiana fikarakarana ny fiompiana akoho gasy. Ahoana fitazonao akoho rehefa hanao vaksiny? Zay tsy mety zao fa ny fomba fitazona akoho zany rehefa hanao vaksiny satria ny elany no anao ataon'le vaksiny sy le vaksiny dia tazomina amin'ny tanana anankiray ohatran'izao le akoho dia tazomina ohatran'izao eto amin'ny tendany eto jereo tsara zao. Zay ianao zany le manao tsy maintsy olona roa dia le manao vaksiny zany manao an'le vaksiny amin'izay jereo tsara io akoho io fa raha miova amin'izao ny fomba hitazomanao kanio dia mitabataba izy io. Misy miteny hoe tazomina ohatran'izao atao an'izao tsy zany ty tanako ty jereo tsara ty zao. Ny biby koa zany dia mila fitandremana ny tazona azy fa tsy hoe biby dia ampijaliana le biby zay asorina zany aloha le volon'le akoho eto amin'ny elany eto ambany elany dia mahitsika nofony avy ato sy ato sady misy taolana misy nofony ireo dia eto misy faritra mazavazava kely zay dia ty fanjaitra ty misy maranitra dia ato misy lalina kely. Tanareo misy lalina kely io dia io malalina kely io atao mitodika aty amiko fa tsy atao manao an'izao atao mitodika aty amiko zany le lalina kely iny jereo ty akibeko ty sotomoko kely moramora ohatran'izao ty fa tsy avelako gorerarera sotomoko kely moramora dia ampidiriko moramora eo tanao ingaiko kely ohatran'iny asosokoditra ny dikan'iny vita. Mba hampahomby ny vaksiny dia tokony ho tandremana tsara ny fomba fitehirizana ilay vaksiny. Mikasika ny reto vaksiny reto indray zany dia ohatra ny vaksiny rehetrarehetra dia tsy maintsy atao amin'ny toerana mangatsika sy entina amin'ny zavatra mangatsika izy raha mandeha lavitra ianao. Indrindraindrindra ho antsika ety ambanivohitra dia raha vidiana any an-tanàna izy itony dia misy ny mpivarotra clarinety. Aza mitady zavatra sarotra ianareo dia finosina tsara ao anaty sachet dia asiana clarinety dia tonga soma tsara aty amin'ny toerana ampiasana azy. Ny faharoa raha ohatra ka mbola tsy ho ampiasaina mivantana le vaksiny dia le pestavia dia tsy maintsy apetraka amin'ny toerana tena mangatsika ohatra hoe anatina vata fampangatsiahana. Fa ny avicole kosa dia apetraka amin'ny toerana maizimaizina ambany na apetraka fotsiny amin'izao na amin'ny soma dia tsy maninona izy ireo. Faharoa ny pestavia dia vaksiny maina izy ty hitatsika dia tsy maintsy le vonona amin'ny rano izy ty ka ity tavoahangy kely anankiray ity dia mavita akoho 50 ka rehefa avy no le vonona tamin'ny rano 50 centilitre zany dia mavita akoho 50 dia tsy azo ampiasaina tsony raha tsy lany fa amin'iny andro ray mandeha manao vaksiny ihany dia tsy maintsy lanina ny ty vaksiny pestavia ty raha tsy lany zany le vaksiny dia arina any amin'ny toeram-pivoahana moa ny fanarinan'izy ireny
ny avicole kosa dia azo tehirizina raha tsy lany 10 ihany a no akoho vitan'izy ity fa azo tehirizina tsara izy ity ary efa voasoratra eto a ny daty farany toerana ny daty farany fotoana azo ampiasaina azy. Tsara ho mariana fa ny vaksiny miaro amin'ny pesta dia tsy maintsy atao herinandro mialoha ny vaksiny miaro amin'ny barika. Ka betsaka ny manadino fa misy ihany koa ao anatin'ireny akoho pitsika ireny a dia misy ny atao hoe katsetsitra ary ireny katsetsitra ireny dia adinotsika ny manalan'izy ireny amin'ny fanomezana ny akoho fanafody fa tsy maintsy ilaina izy ireny mba zahoantsika vokatra ka ny toromarika atoro anareo a piompy akoho zany a gasy no resahantsika eto dia tsy maintsy omena odikakana ny akoho vao manomboka eo amin'ny 2 volana sy tapany eo ary ny tsara ary dia averina isa 3 volana izany fanomezana odikakana izany. Anisan'ny olana eo amin'ny fiompianany akoho ny katsetsitra. Ny fomba hafantarana fa misy kankana ny akoho dia ela ny fitombony, mahiny akoho, mivalana na malemy tay, manjo rehetra, matroka ny volony ary mety ho taim-bodiana. Sempotra sy manoka ihany koa ny akoho. Rehefa maro loatra ny katsetsitra ao amin'ny akoho iray dia mivoaka kankana ny orony sy ny vodiny. Koa tsara raha omena odikakana miaro amin'ny coccidiozy ny akoho 1-20 andro aorian'ny nahavoizana. Ny odikakana hafa kosa dia omena ny akoho 2 volana sy tapany aorian'ny nahavoizana ary averina izany isaky ny 3 volana. Ho an'ny katsetsitra ivelany toy ny parasy, ny tsingotra, ny lagaly dia ilaina ny mamafy fanafody mamono ireny biby ireny ao amin'ny tranon'akoho. Tena zava-dehibe ny fikarakarana ara-pahasalamana ny akoho mandritra ny 3 volana voalohany. Ho antsika piompy, isaky ny mampiditra andian'akoho ao amin'ny sokajy iray dia tokony ho diovina ny tranony, soloina ny lafika, kararahana fanafody ary vela hiala sasatra mandritra ny herinandro ny tranon'akoho. Tsy azo atao mihitsy ny mampiditra akoho anelanelam-potoana. Rehefa feno 5 volana ny akoho dia manomboka manatody. Koa mila akoho lahy iray hanaraka ny akoho vavy 5. Raha vao manomboka manatody ny akoho vavy dia sarahana toerana amin'ny akoho lahy. Isaky ny 2 taona ny renin'akoho sy ny lahin'akoho dia tokony soloina. Eo amin'ny fanakotrehana ny akoho dia atody 5 ny zakany akoho vavy iray. Tsy azo fafaina na sasana ny atody kotrehan'ny akoho. Raha mihoatra ny 5 ny isan'ny atody nalatsaky ny akoho iray dia fantenana izay akotrika ka esorina ny atody nalatsany 2 andro voalohany sy ny 2 andro faharoa. Esorina ihany koa ny atody maloto misy tay na misy rà, ny atody lehibe loatra, ny atody kely loatra ary ny atody vaky. Ny anay fanaovanay azy ny akoho rehefa ohatra mandatsaka atody dia angonina amin'ny toerana iray ny atody. Dia rehefa tonga hoe misy akoho anankiray andeha hikotrika dia isaina izay atody latsaka voalohany, lefa taloha indrindra zany dia iny ny ampikotrehana an'izay akoho mikotrika voalohany eo. Tsy voatery hoe ny atody nalatsaka iry no akotrikany fa izay akoho mandeha mikotrika voalohany afaka mikotrika an'izay atody latsaka aloha. Ilaina fikarakarana sy fanaraha-maso akaiky ny akoho kely. Ny akoho kely mantsy dia marefo ara-batana sy ara-pahasalamana ka mila fitandremana fatratra eo amin'ny fitaizana azy. Mila hafanana ny akoho kely ka izany no ilaina ny reny ny tarika azy. Mahakasika ny toeram-piompiana ny akoho dia tsara ny toerana maina tsara
sy azon'ny andro. Eo ihany koa ny toerana azon'ny rivotra ifamezivezena fa tsy toerana mihiboka. Ny tranon'ny akoho dia tokony hanana velarana mifanaraka amin'ny isan'ny akoho. Mba hanamora ny fikarakarana dia tokony manana haavo azo ijoroana ao amin'ny tranon'ny akoho. Mila toerana ikarenjeny koa ny akoho. Raha azo atao dia tsy afangaro amin'ny biby fiompy hafa ny akoho. Azo anaovana trano ho an'ny akoho ny akora fanaova trano rehetra. Ato amin'ity toerana ity zany, ity toerana ity nataonay toerana fampanarahana ny akoho, zany hoe fiarahan'ny akoho vavy sy lahy. Dia isaky ny efitra, misy efitra eo amin'ny 9 eo ambony ambany, dia isaky ny efitra misy ahitana akoho daholo. Ao ambany misy an'le manatody, ao ambony ny asian'le akoho efa miandry anatody, le efa akaiky anatody na le akoho avy nikotrika. Dia isaky ny efitra ahitana misy fiteroteronana ao, misy fihinanana ao, misy fisotroana ary misy fanatodizana. Ho an'ny akoho folo raha vao teraka ka hatramin'ny 30 andro dia tokony manana toerana aotra faingo 5 metatra tora-droa. Ho an'ny akoho 30 ka hatramin'ny 80 andro dia toerana 2 metatra tora-droa. Ho an'ny akoho 80 andro ka hatramin'ny 5 volana dia toerana 2 metatra tora-droa. Raha mihoatra ny 5 volana ny akoho dia 2,5 metatra ho an'ny akoho folo. Tsara ho marihana fa tokony isara toerana ny akoho tsy mitovy taona. Dia ny akoho ny anay ny fanaovana ny tranony samy manana ny tranony arakaraky ny taonany, arakaraky ny sokajiny. Izay mitovy taona ihany no afaka miaraka toerana. Fa raha vao misy lehibe dia manjary tsy mahazo aina le kely, dia raha ohatra ka misy tsy fahampiana vitamine na sakafo amin'ile akoho kely dia manjary miteraka aretina ho azy. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny akoho ny trano malalaka lohatra sy ny trano tery lohatra. Ankoatry ny trano dia ilaina ho an'ny fiompiana koa ny tokotany mifefy sy maniry bozaka ary misy lavajezika. Eo amin'ny 200 metatra tora-droa ny velara-tany ilaina ho an'ny akoho miisa 700. Mila mahay mitantana isika mpiompy mba azahoana tombony betsaka. Koa zava-dehibe ny fitanana an-tsoratra ny zava-mitranga mba hanamora ny fitantanana sy ny fomba fiompy. Dia nareo zany no misy fitanana an-tsoratra dia mitony zavatra hoe izao ny isan'ny akoho, dia izao ny fohy, dia izao ny mivoaka, izao ny isan'ny sakafo, dia isaky izao ny vaksiny, dia izany zavatra zany mantsy tokony hananana zany misy fitanana an-tsoratra. Eny ity toeram-piompiana ity zany dia misy ny kahie fitanana an-tsoratra ny zavatra atao ato anatiny. Tsy le olona nresahako fa le kahie. Rehefa misy zay dia izay no atao hoe fitantanana morindra. Fa manjary mantsy raha tsy misy le fitanana an-tsoratra dia adino ny zavatra zany. Ohatra fotsiny zany ameko anareo raha miteny izao nareo amin'ny 15 mars ny famerenam-baksiny dia mino afa voatana an-tsoratra zay matoa tadidy ohatran'izay le izy. Fa raha tsy manana le fitanana an-tsoratra dia manao anjambany, ka ny asa raha atao anjambany tsy dia mamokatra loatra. Ya.